Nitsidika rapomba fifanajana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Lalora Valomanana androany maraina ny filohan'ny APF na ny vondron'ny parlementaire francophone Andriamatoa Abdou Karim Mekasoa. Nandritra izany no nanehoany ny fisaorana sy fankasitrahana vahoaka malagasy indrindra ny ben'ny tanàna n'Antananarivo noho ny nahatontosan'ny fivorinan-dian'ny faharoa amby efapolo ny vondron'ny parlementaire francophone tao anatin'ny filaminana sy fahombiazana. Nambaran'ity vahiny manakaja ity fa omena hasina manokana ny vehivavy amin'ny ankapobeny indrindra ny ankizivavy amin'ny alalan'ny fehinkevitra ny vohitra avy amin'ny ity fivoriana teny amin'ny CCI Ivato ity. Toy izao no votoatin'ny resaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny APF araka ny nandikan'ny talen'ny kabinetran'ny ben'ny tanàna Jean-Pierre Rakotoarivony azy. Voalohany aloha zany naneho ny fahafahapony sy naneho ny fisaorany feno any Antananarivo sy Madagasikara zany ny filoha sy ny mpikambana ao anatin'ny parlementaire francophone noho ny fandraisana azy noho ny fandaminana sy ny fandaranasa zay tanteraka ara-dalàna tsy nisy korotana tsy nisy nanointona fa ny lamina tsara mihitsy ary nizotra ampilaminana ny asa rehetra zay nataon'ilay président voalohany zany. Faharoa zany eo amin'ny lafiny hoe naventikevitra indray ny zavatra lehibe mo namaritany zareo ny fivoriana io dia hoe fampitomboana ny fiarikarena iaraha-manana na atao hoe croissance partagée amindreo mpikambana ao anatin'ny francophonie zany izay fantatsika moa fa misy eo amin'ny 20 eo raha tena ny mpikambana feno. Manampy azay eo amin'ny antsipriany dia nametraka tsara ny koa ary hoentina ry amin'ny fivorian'ny filoham-pirenena amin'ny volana novambra zany izy io rehefa tonga izay fotoan'izay ny zavatra tena antsiprian'ny lehibe nanamariany zareo azy dia le hoe fikarakarana fijerena fandraisana andraikitra manokana ho an'ny vehivavy sy ny tanora ary amin'izay lafiny tanora zay tsy ny tanora hoe ankapobeny fotsiny fa eo indrindra le ataony hoe les petites filles, les filles et les petites filles na ny ankizivavy kely zany. Tsara no afantarana fa sady filohan'ny antenimieram-pirenena ny Centrafrika no filohan'ny vondron'ny parlementaire francophone APF Andriamatoa Abdou Karim Mekasoa izay nitsidika ara-pomba fifanajana ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana androany.